olo akaikinao tahin'ny tompo ianao hoe dia ny fiadanan'ny tompo aminao manokana. Hitanao zao tsikiko zao hoe satria faly efa eo amin'i Jesosy androany. Amen. Moa ten'Andriamanitra hoe tongava aminao araka izay inonao. Izay tena lehibe ao anatin'ny fonao no tsy maintsy pozy ny vavanao. Aleloia. Rehefa feno fifaliana ianao dia ny vavanao miova voaloha. Satria ao am-bavanao no misy ny fiainana. Tononiko fa ao am-bavanao tsy misy fahafatesana. Fa anatin'ny vavanao misy ny fiainana. Isaky ny teny ianao dia manambara an'Andriamanitra. Isaky ny miteny ianao dia maneho ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fiasan'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Aza diny fa ny vavolombelona tena tsara indrindra dia fiovan'ny fonao fa tsy ny fanasitranana ny vatanao. Satria ny mamaika an'Andriamanitra dia ny fo miova fa tsy ny nofo voakasika fa ny fotsika tsiraray avy. Ny voyagen'i Jesosy na hoe ny dian'i Jesosy tetỳ tany dia nanova ny fotsika tsiraray avy. Tonga antsika tena hoe hibebaka marina. Za manana azoko antoka fa zao hoe misy foana ny fomba ankasihan'Andriamanitra antsika tsiraray avy. Aza diny fa ny fomba ankasihan'Andriamanitra anao dia exceptionnel eo mason'Andriamanitra fa tsy ordinaire eo mason'ny olona. Indraindray ny olona, indraindray ianao, indraindray isika mety manamaivana ny fomba fikasihan'Andriamanitra. Kanefa misy mystère ngeza be ao ambadika ny fikasihan'Andriamanitra anao. Satria fomba nikasihan'Andriamanitra anao dia tian'Andriamanitra ho tonga vavolombelona eny am-bavanao mba hahafahan'ilay olona izay tsy nieritreritra ny hokasihan'Andriamanitra mihitsy. Mety eo akaikinao izy, mety miara-miasa aminao izy, mety sendra ray taxi be aminao izy, mety miaraka mividy tongolo gasy aminao izy indraindray ohatra, mety mifanena aminao amin'ny fotoana anankiray. Fa ny arasan'Andriamanitra dia izao, tsika manana ilay authenticité an'Andriamanitra, tsy mamorona fa miaina. Aleluia. Ilay zavatra velona ao anatinao fotsiny, sara ao fotsiny satria mila an'izany olona manodidina anao. Dia tsika hitsangana ame voninahitra an'Andriamanitra raha sitraka ao hitodika mankany ilay paharintsika amin'izao fotoan'izao ame voninahitra azy mandrakizay. Aoka ny fonao vonona tsara amin'ny asa izay fanomanin'Andriamanitra ao anao satria aza dino fa ny atao hoe mpanompo dia voatendry hiasa, izany hoe mpiasa an'Andriamanitra. Aleluia. Manana asa ho antsika tsirairay avy Andriamanitra. Dia hozy ny bokin'ny Timoty hoe ho vonona tsara amin'ny asa tsara rehetra. Misy asa an'Andriamanitra tian'Andriamanitra ho tanterahako sy tanterahanao. Mety samihafa ny fomba ny antsony, mety samihafa ny fomba ampiasany, fa tsy midika izany fa arakaraka ny ampiasan'Andriamanitra anao ny gradinao eny an-tren'Andriamanitra. Fa zadina fa ny fijeren'Andriamanitra antsika dia ao amin'ny tahan'ny fankatoavana fa tsy tahan'ny abetsahany asa. Arakaraka ny mahamaika anao ankatoa no ny ahitan'Andriamanitra ny fivoaram-panahy amin'ny fiainanao. Amen. Afahantsika miova, dao tsika hipetraka ho mpankatoa fotsiny ihany. Dao tsika anaiky eny ny fitarian'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Dia tsika hivavaka raha sitraka ao. Jesosy Kristy tomponay, raha inay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, masina, tsy miova, be fitiavana, Andriamanitra ray, nahary lanitra sy ny tany, Andriamanitra fahatsarana, Andriamanitra tompony hery, Andriamanitra tompony fahefana, Andriamanitra ilay andro alian'ny lohalika rehetra, zao rehetra zao tsy maintsy ankohako enatrehanao. Eny fa na dia ireo nandefina anao ary Andriamanitra dia mbola ahita ny famirapiratany voninahitra ao. Ireo izay mandahanao Andriamanitra dia mbola ahita ny fahatsaranao mandrakizay. Fa ankehitriny Andriamanitra, izahay Andriamanitra tsy voatery ahita maso anao, fa afaka ny ino fa ny ao aminay rehetra Andriamanitra ampanikeny sy ampakatoavana ianao Andriamanitra. Sotranao izay Jesosy fa tsy misy andro navelanao nandeha tamin'izao nandritra ny herinandro iny, fa teo foana ny tananao ny tantana anay, teo foana ny sandrinao nanohana anay, teo foana ianao Andriamanitra nipetraka ho fianteherana tamin'ny fotoana rehetra, tamin'ny fotoana niatrehanay ohatra ny tsy vita ilay izy dia nomenao tratra izahay Jesosy mba ahafahanao mamena ny tsiraray avy, mireconforter ny tsiraray avy, manangana anay amin'ny fotoana rehetra. Misaotra Jesosy fa na tsy nino, na tsy mahatoky, na tsy niaino, na tsy tena nieritreritra ny fahafahana intsony izahay, dia tonga ianao Andriamanitra nitondra ny teny amin'ny jaona toko fahavalo milaza hoe raha ny zanaka anao afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Dia fantatray Andriamanitra, eny tsy hoe fantatray fotsiny Jesosy fa tsapanay fa no afahanao zahay, natsanganao zahay, namboarinao zahay, novainao zahay ary mbola hovainao isan'andro zahay Jesosy. Ndreto zahay Andriamanitra manamafy ny fanolorany tenanay ho anao Andriamanitra tsara indrindra. Anao zahay Jesosy, anao ny fiainanay Jesosy, anao ny fiteninay Jesosy, anao ny momba ny rehetra Andriamanitra. Ary fantatray fa amin'ny fotoana anoloranay ny momba ny tsiraray avy dia eo ambanin'ny fiadidinao ny fiainanay Andriamanitra, eo ambanin'ny fahefanao ny momba anay Jesosy Kristy. Amin'ny anaranao Jesosy, anao izahay, anao ny momba anay Andriamanitra, raisan'ny tanana ny fiainanay Andriamanitra. Satria fantatray fa ianao ilay nanala anay tany eny maizina
ho amin'ny fahazavanao mahagaga. Mba ilazany ny hatsaranao Andriamanitra. Ianao ilay niantso anay niala tany amin'ny maizina. Mba ilazany ny voninahitra ao mandrakariva. Mba hahafahanay tonga saina fa miappartenir anao zay Andriamanitra. Anao tanteraka izay Jesosy Kristy. Ary matona hahafahanao izay tsirairay avy Andriamanitra dia tsy ho an'ny tenanay, tsy ho an'ny ankohonanay, tsy ho an'ny olona manodidina anay. Tsy izany ny voaloha Jesosy, fa ho anao Andriamanitra. Ho anao rirany Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Mpanjaka. Misaotra anao izay Jesosy, ny amin'ny ankohonany, ny amin'ny tokantrano, ny amin'ny fiainany, ny amin'ny fanompony, ny amin'ny teny rehetra izay natsipinao nandritry ny herinandro. Nanangana anay, nanitsy anay, mampianatra anay, mitantana anay mandrakariva Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fanenao masina izay nirahanao amelombelona ny fananay Andriamanitra. Ampahery anay, misy fotoana tsapanay mihitsy tadiady rery izay Andriamanitra. Fa atsipinao tapoka ny teninao Andriamanitra. Matthieu 11:28. Rehefa mavesatra ny entanay dia manatona anao izay Andriamanitra. Fa ny tena marina Jesosy ny atao hoe fahalebiazana dia tsy miandry entana mavesatra vao manatona anao Andriamanitra. Fa amin'ny fotoana rehetra tsy te hiala eo anatrehanao amin'ny fotoana rehetra. Na mety na tsy mety, na mifanaraka na tsy mifanaraka amin'ny zavatra saintsainay, setretinay sy angatahina ny zavatra mitranga Jesosy. Dia tahaka an'izao Andriamanitra, miankina aminao foan'izay Andriamanitra. Miankina aminao foan'izay Jesosy. Miankina aminao amin'ny fotoana rehetra. Andao tsika rehetra hivavaka Nitsetra ao. Ankiano amin'ny tompo momba anao, atolory azy momba anao rehetra. Aleluia. Tanteraka ny ten'Andriamanitra milaza hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Ninona zavatra mety hoentin'ny Satana sy ny fahavalo, ataovy irika anankiray vao may ampitodika anao makany amin'ny Jesosy io. Ninona zavatra mety mitranga dia tahaka ny rivotra mitsoka, manosika anao makeny tongotry Jesosy ilay rivotra. Aleluia. Tahaka ny rivotra izay mety faminganana izay ataon'ny Satana, tiany finganina anao nefa vao midaboka vao hoe miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra. Amin'ny fotoana rehetra Jesosy dia koa marina aminay fa miara-miasa aso tokoa ny zavatra rehetra Andriamanitra, satria ny zavatra rehetra dia hitondra anay hiankohaka eo anatrehanao Andriamanitra. Tsy koropaka izahay, tsy ahiahy Jesosy amin'ny zavatra rehetra mety hitranga, fa atoko mandrakariva. Fa ianao no mitantana sy mitondra anay amin'ny fotoana rehetra Jesosy. Amin'ny anaranao Jesosy, masina tsy miova mandrakizay. Aleluia. Amen. Afaka mika aleluia mafevenao androany. Aleluia. Ataovy mafiany. Aleluia. Dia tsika tia tanana mafy ho an'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Ataovy mafy ny tehaka ho an'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Aleluia. Aleluia. Dia tsika maka teny soratra masina amin'ny Salamo 50:100. Aleluia. Amin'ny Salamo 50:100. Andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Isaky ny mamaky tenin'Andriamanitra tsika dia mila miomana ny ampiatra avy hatrany. Amen. Miomana ny ampanaikiny ao anatsika tsiraray avy. Aleluia. Satria Andriamanitra rehefa miteny dia misy fiainana izay raisiny eo am-pankatoavana izany teny izany. Salamo 50:100 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Izay mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ara-saiko tsika rehetra miaraka mamaky an'izany. Aleluia. Midera an'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina. Midera azy eo amin'ny habakabaky ny hery. Midera azy noho ny asany lehibe. Midera azy araka ny haben'ny voninahitra. Midera azy amin'ny fitsofana ny anjomara. Midera azy amin'ny valizy sy ny lokanga. Midera azy amin'ny amponga tapaka sy ny dia. Midera azy amin'ny zava-maneno tenena sy ny sodina. Midera azy amin'ny kipantsina maneno. Midera azy amin'ny kipantsina tsara feo. Aoka izay rehetra manam-pofinaina sa mideran'i Jehovah. Aleluia. Aleluia. Raha matsiaro teny ianao fa manam-pofinaina dia aoka ny vavanao amin'izao fotoana izao hamoaka teny-piderana an'Andriamanitra fotsiny teneny izay fahatsapanao, izay fahalalanao momba an'Andriamanitra, fahatsaran'Andriamanitra. Ny atao hoe teny-piderana dia ireo qualité an'Andriamanitra hitanao, mety ny vakianao tao anaty baiboly na mety ny ainanao amin'ny vatana mihitsy hoe mpamonjy, mpanafaka, fahatsarana, mpamindra fo, feno hatsarana, fahazavany ianao. Izay rehetra apetraky ny tompo ambavanao dia asan-drato ho anazy. Aza mijery aty aloha ianao fa tena mitodima makany amin'Andriamanitra dia meo azy ilay teny-piderana ianao zany Jesosy. Ilay mpanafaka, ilay mpanangana, ilay mpanitsy, mpanamboatra, manao zava-mahagaga amin'ny fiainanay amin'ny fotoana rehetra. Aleluia, 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 aleluia. Asan-drato mivavaka ao androany, aza vela anginy. Asan-drato mivavaka ao androany dia raha ny anaran'ny masina. Tonga eto ianao hidera an'Andriamanitra, fa tsy tonga eto ianao hijery an'Andriamanitra, fa tonga ianao voalohany indrindra hidera an'Andriamanitra. Ny antom-pisianao dia ny fiderana an'Andriamanitra. Any amin'ny boky Isaia 43:21 milazana izany. Fa notenentsika tsiraray avy hanome voninahitra azy, hidera azy. Atao fotoana anankiray izay hanomezanao voninahitra sy hideranao an'Andriamanitra ity fotoana ity. Aza vela angina ny vavanao, asan-drato ny tananao raha sitraka ao. Dia tenenao Tompo masina ianao, fa tsy miova ianao, fa be fitiavana ianao, fa feno hatsarana ianao,
masina mandrakizay ianao dia raiko mandrakizay Jesosy tsy misy tahaka anao. Alleluia, alleluia. Tatsika mbola hito isotran'Andriamanitra ny amin'ity fotoana androany ity. Asandrato ny tanantsika dia ambarao vaom-ponao fisaorana be dia be an'Andriamanitra. Misaora azy fa mbola isan'ny tarihany indray ianao tonga eto amin'ny fanatrehana androany. Jesosy mankalaza sy manome voninahitra ny anaranao izay fa ianao no nitarika anay teto Jesosy. Misaotra ny amin'ny famindram-ponao, misaotra ny amin'ny fitehirizanao, misaotra ny amin'ny fampijoroanao anay tsirairay avy Jesosy. Misaotra fa zanakao izay Jesosy, mankalaza sy manome voninahitra ny anaranao izay. Ndreto izay tompo manandratra ny tananay hideranao, mankalaza ny anaranao, fa mendrika ianao ary tsy misy ny toanao. Alleluia. Asandratro ny tanako ho anao Jesosy, mpanjakako fianao ilay, mpanjakany foko. Tatsika araka ilazy hoe asandratro ny tanako anao Jesosy, nambarako fa mpanjakako ianao. Asandratro ny tanako ho anao Jesosy, mpanjakako fianao ilay. Ianao le mpanjaka amin'ny fonay Jesosy. La Zomà fe tsy manana afa-tsy ianao zay Jesosy. Tsy manana tompoko afa-tsy ianao ire, ianao miriny foko, tsy misy fetre, tsy misy fetra toko. Aterinay ho anao, ateriko ho anao Jesosy, tompo misa. La Zomà fiaina tsy manana afa-tsy ianao Jesosy. Tsy manana afa, tsy manana afa, tompo afa-tsy ianao, tompoko afa-tsy ianao, ianao miriny foko, tsy misy fetre, tsy misy fetra toko. Aterinay ho anao, ateriko ho anao Jesosy. Misa tsy manana afa, tsy manana afa Jesosy. Tsy manana afa, tompoko afa-tsy ianao miriny foko, tsy misy fetra toko. Ateriko anao fisaorana Jesosy. Ateriko ho anao Jesosy, ho anao tompo misa. Atsika ao anaty fekira dia asandrato ny tananao. Lazao vaom-ponao fa tena tsy manana afa-tsy Jesosy ianao e. Jesosy mankalaza anao zay, mankasitraka anao be dia be zay Jesosy. Tsy misy ny toanao, tsy misy ny tahaka anao mandrakizay Jesosy. Aterinao anao fisaorana fa ianao ny mpanjaka sy tompotompo. Alleluia. Misaotra Jesosy, mankasitraka zavatra izay manana anao Jesosy. Mila say alleluia.
Jesosy androany manolotra mifona eo anao zay Jesosy oka tena ianao no napaka atao anaty mifona i Jesosy atolotra eo anao momba nay rehetra androany androany saintsaino hoe saintsaino le zavatra mety hoe fanirian'ny fonao a mety hoe zavatra tena irinao tena tianao zavatra tena tianao azo tena hoe zava-pony zany tsinitsinina akory zany ny olona amin'izao mety mbola masamy laza hoe mbola mamy fiainana mbola be da be ny zavatra tiako atao sa sisa dia mety hoe tsy mahatsiaro an' Jesosy mety hoe mamela mosina an' Jesosy manao tsinitsinina an' Jesosy fa amin'ny fotoana ray any noho ny trompetra eo ny olona vao tena atsapa hoe tena mila an' Jesosy eo vao tena tsapan'ny olona hoe tsinitsinina avokoa zao rehetrarehetra zao fa ndao zasy ianao androany tena anokatra masom-panahintsika hoe tena mila anao zay Jesosy ilaina ianao amin'ny fotoana rehetra tsy misy sarobidy noho ianao tsy misy sarobidy mihoatra noho ianao Jesosy mankasitraka Jesosy androany nininona zavatra entinao androany nininona olana nininona zavatsarotra rehetra lalovanao eto Jesosy androany afaka hikarakara ny fiainanao sokafo fotsiny fonao aza mieritreritra hoe lavitra be Jesosy fa eto Jesosy eto akaikinao vao miantso anazy fotsiny ianao vao miantso ny anarany ianao dia fa miaino anao izy ary mamaly anao izy androany ndaontsika hiaraka hiantso ny anaran'i Jesosy hiaraka hiantso ny anaran'i Jesosy sika androany lay anarana mahery lay anarana tsara indrindra Jesosy fanatrianao mahatanteraka anay alleluia misotra Jesosy amin'ny anarany eto izy manatrika reo mandringa zamba malemy mijaly urite et Jesus et easy mierini anadiwana itayana anasitrana asondraty mafofeonao antsony anana Jesosy androany Jesosy androany afaka hikarakara ny fiainanao antsoiny anao antsoiny anao Jesosy dinay anao Jesosy alleluia
Lazao hoe tompo sarobidy amikena tompo sarobidy ianao tompo sarobidy ianao mamikio raha mbola afaka milaza mafitsika dia lazao hoe tompo sarobidy loatra aminay ianao tompo lazao ihany tompo sarobidy loatra ianao tompo sarobidy ianao tompo sarobidy mamikana voninahitra ny anaranao zay Jesosy fa mamy loatra ianao Jesosy mamy loatra miaraka aminao alleluia androany Jesosy dia ampitodianay tanteraka any aminao ny masonay Jesosy tsy jery ny zavatra hitan'ny masonay zay Jesosy fa tena hifantoka aminao tena ho connecté aminao Jesosy ataovy tena feno firaisana amin'Andriamanitra no anatin'ny fonao fa tsy maintsy misy zavatra ampitan'Andriamanitra ao anatinao mety tsy hitany masontsika eto Andriamanitra fa eto izy afaka hikasika amin'ny fiainantsika amin'ny fomba tsy takatra ny saina tsy tazany masontsika akory ny fiasany fa miasa izy tahaka ny finday rehefa mamindra hira ohatra hoe amin'ny bluetooth na amin'ny sender na amin'ny airdrop tsy hitantsika akory ny fandehanan'ilay zavatra afindra nefa tena mifindra ilay izy dia nefa mihoatra noho izany ilay Andriamanitra mety hoe tsy hitany masontsika miasa izy fa tsy fantatsika ny fiasany tsy takatra ny saintsika ny fiasany fa andao androany tena tsy hibanjina n'izay olana mitranga eo fiainantsika fa hibanjina n'ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony Jesosy
mijery anao zay Jesosy, ianao ny zavatra rehetra ho anay. Mijery anao aho tsy atahotra raha eo mefahitana ahita toy ny fijerinao. Mijery anao aho fianao no mpamonjy azy mefahendrena ainao zay tokony atao. Ofafontanantsika ho Jesosy. Halleluja, halleluja. Mijery anao tsy atahotra raha eo mefahitana ahita toy ny fijerinao. Mijery anao aho fianao no mpamonjy azy mefahendrena ainao zay tokony atao. Amin'ny Jery rehetra odianao ilay ampinako. Odianao mivatolamigo amin'ny andro iainako sy homandra fa amin'ny manjaky ianao Jesosy a, ianao no manjaky eto amin'ity toeranyity Jesosy a, sy misy masakana rehefa ianao no miasa Jesosy a. Halleluja, halleluja, oh halleluja, manjaka ny to amin'ny
lazao farany hoe aleloia manjaka manjakanao Jesosy fotoanatsika nomezana voninahitra an'Andriamanitra mahazo terina toka angatahako rahalahy Patrika mba ho avy aty azafady mandrosy tompoko Jesosy daholo voninahitra an'Andriamanitra nijoroko fahavolombelona eto fa tamin'ny tena andro ity naharary be mihitsiny taty lamosina taty manaikitra be dia midina amin'ny tanana tena tsy zaka izany tena hoe mitomany ianao anaty lisy dia natao radio moa ilay izy dia hoe arthrose cervicale izany manaikitra be tena ohatran'ireny hoe ho an'izay efa niteraka dia mety jaza angambany fa tena tsy zaka dia nihinana fanafody izay hoe manala fanantenana rehetra lafo be daholo tsy mahafaka an'ilay izy mihitsiny dia heureusement tonga pasitera dia niantso anazy efa am'raika amby folo alina dia vadiko koa moa marary tsy haiko sy atika koa tsy haiko ilay makaty marary tsy haiko ireny dia izay vadiny teo dia tonga dia fantatry pasitera angambany zay mianakoda da totiana osy izy dia izy nasaina amin'ny fanondrona nitondrony nanaraka ilay marary dia nila mifanondrona natao amin'ny valanta da totiana dia samy nanana teo zay dia vavaka dia maivana be ilay izy rehefa avy eo dia natory tsara aloha dia mbola nisy narary kely ihany ilay anahy izany tsy haiko izay efa misy voan'ilay aretina hoe arthrose, sciatique, goutte tsy haiko karazakarazany rehefa manaintaina be dia mbola niantso amin'ny pasitera indray ny pitso maraina dia vavaka ao anaty eo izy dia voninahitra n'Andriamanitra efa sitrana izany zao inona fahatsapana eninao zao teka mafy be tsika ho an'i Jesosy ary mandrosy raha lazao tsotsotra ny zavatra nataon'i Jesosy voninahitra ho an'i Jesosy za taloha zany tato ato moa nisy an'ilay toriteny momba ny fahalemem-panahy moa ilay izy dia taloha tena hitako mihitsiny hoe somary nasika tena aty am-piangonana zao le aty zao le izy miteny hoe pisy dia ohatrany hoe mety be le izy fa misy fotoana ny an-tanàna amin'izay ohatrany tsy pisy mihitsy le dia Jesosy dia misy bara zay eo amin'le toerana esako ao zany eo ambon'le toerana esako dia ao aminay zany compteur dia amin'ray maraina mbola mitobitoboka dia Tezitra taitra tapoka dia biako le compteur dia mitabataba be zareo mitabataba zareo dia mody asiako ten'Andriamanitra hoe ao anaty koa zany hoe nisy ehon'ny zanak'Andriamanitra dia andravany asany devoly dia eo amin'ilay ambiance mihitsy nitapahako tapoka le compteur dia efa ohatra misy olona le avy aty ireny zao ohatra zoma dia misy olona mijorojoro eo manao karatra ohatr'izany
tonga dia raha vao io fa tsy te ahita an'io intsony raha vao ohatrany hoe rehanao zany tena brutal loatra ianao dia niantso anao amin'izay le lehibe anay zany hoe ianao no masika loatra hono ianao aza manao masika be amin'ireo fa mampidi-bola ho antsika ireo dia aza manao masika be dia zany Jesosy ahoana ny atao dia taty aoriana amin'izay nandeha le toriteny momba ny fahalemem-panahy iny moa dia nanomboka fona Jesosy fa tena dia teo dia inona ny tokony atao zany dia nanomboka mivavaka an'ireo amin'izay nampatsiahy fanay masina ianao koa ny atao anaty bara atao taloha dia mba nifonjehan'i Jesosy dia misaotra ny tompo dia mitondra mivavaka ho an'ireny dia faly zany satria lasa mba misy nanatona an'le olona atao hoe fona ava nasika loatra fa le izy aneho izy tsy mampaninona fa le izy hitapahanao brutal be le jira dia manimba an'le appareil ato izy fa raha niteny ianao zany izy dia efa mba nanomboka nisy fihavanana teo aminay dia voninahitra ho an'i Jesosy. Teko mafitsika ho an'i Jesosy. Tsika rehetra ireo ny manana vavy olombelona daholo zany ianao mbola tsy te hijoro fotsiny fa mino fa amin'ny fotoana amanganao Andriamanitra manasanao hitsangana dia ndao hoe tsika vadikitsika vavaka izany rehetra zany hisaotra ny tompo saotra azy ny amin'ny zavatra nataony satria izay mihitsy le hoe fanahitaina nefa tsy hitanao hoe aizy zay lalakale dia eo ianao mitodika hoe tsisy afa-tsy Jesosy amen satria tovavaka ao ray masina amin'ny anaran'i Jesosy misaotranao izay manome voninahitra anao misaotra tamin'ny asa mahagaga nasehoanao tamin'ny mpanomponao reny misaotra ny amin'ny taty evazy nanehoanao ny fahatsaranao tokoa satria tao anatin'ny fanahintainana tao anatin'ny aretina rehefa tonga ianao ka mikasika azy dia matsiaro voalazan'ny teninao hoe tsisy zavatra tsy ho hain'Andriamanitra tao zany misaotra ray tsara indrindra misaotra ny amin'ny fanafahana misaotra ny amin'ny fitehirizana ihany koa ny fahasalamana ho voninahitry naranao misaotra ny amin'ny rala Patrika izay nikasihanao tao anatin'ny fiovam-po tao anatin'ny fahalemem-panahy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra misaotra satria mandray toriteny izay dia eo amin'izay rehetra hijoroanay any amin'ny fiarahamonina misy anay kosa amin'ny fampiarana eo ny tena sarotra ary eo ny tsy vitanay mijoro misaotra fa rehefa miasa nefa ny fanamasina dia ao ambadika izay rehetra hijoroanay miaraka amin'ny fanamasina dia afaka ny kasika koa ianao hanova ny toetranay ary ny fiovan'ny toetranay no afaka hanova olona misaotra ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy atolotra ho anao ny voninahitra mandrakizay amen mitehaka mafy be antsika ho an'i Jesosy. Tahin'i Jesosy daholo tompoko hiaraka hivavakitsika ka masina tsara indrindra ka nay aminaran'i Jesosy mbola mankasitraka feno anao indray izay ny amin'izao ora sy fotoana izao ka hifampahery Jesosy sokafanay ho anao ny fonay ary mitenena amin'ny alalan'ny fanahinao masina fanay masina mila anao izay aoka ianao no ampiteny aoka tsisy feo avy amin'ny olombelona fa aoka ianao no hiteny ary ianao no hikasika amin'ny fontsikaika avy teninao Jesosy dia tonga fiainana ary tonga fiainana be dia be ho antsikaika avy zany mankasitraka feno anao izay Jesosy amen maza ho toekana toko ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia ao amin'ny Matthieu toko 1:17 dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra mankanesa ty amiko ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no hanome anareo fitsaharana dia presque tsika isan'andro dodododo eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra milaza an'izay mavesatra mitondra ny etantsika kanefa n'izao raha nanomana an'ity aloha zahako dia zavatra hafa mihitsy ny saika zaraiko fa tamin'ny maraina dia zavatra hafa mihitsy ny meny fanahy masina anahy toy izany mifanahy masina hoe tario ary mety dia ny zavatra tranga ohatrany hoe miteny amiko Jesosy hoe isan'andro tsika mitondra ny enta-mavesatra tsika kanefa n'izao teo amin'ny alohan'ny anolorany Jesosy ny fanahiny teo amin'ny azy fijaliana
dia ozy izy hoe vita, efa vita ny zavatra rehetra mahakasika atsika, dia kapoka tany ny nanasitranana atsika, efa isan'andro san'andro izy mamatsy atsika, isan'andro san'andro izy mamindra fo amintsika, isan'andro san'andro izy momba sy manotrona atsika, efa mihoatra loatra ny nataon'i Jesosy. Dia inona foana mbola ohatrany hoe Jesosy le filako, le filan'le tenako, le filan'le haiko, le sakafo, le vola, le hofatrano, nefa Andriamanitra efa nanao ny zavatra rehetra ho atsika. Amen. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu 5, Matthieu 5 2:30 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia aza manay ianareo ka manao hoe inona no hoaninay, na inona no sotroinay, na inona no hotafianay. Fa izany rehetra izany dia katsahan'ny jentilisa fantatra fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Androany zavatra hafa ny saika zarako, fa zao zavatra hafa ny nasain'Andriamanitra zaraiko izao. Isan'andro tsika manantona an Jesosy dia hoe le ho Jesosy tia indray ny eta mavesatra. Fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra napetrany tao am-poko androany. Korintianina 1:2-20, ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Fa hevery ny fiantsonanareo rahalahy. Amen. Tapahatsika eo le izy. Move tsika mba mieritreritra hoe inona no ilain'Andriamanitra amiko, sa hoe isan'andro dia hoe inona no azoko avy aminao, inona no afaka omenao Jesosy. Amen. Andao tsika mba hevitra hoe inona ilay andrasan'Andriamanitra amiko. Za manokana raha tamin'ny 7 taonako dia hoe saika maty fa mbola mivelomin'Andriamanitra. Dia ozy ako tamin'Andriamanitra hoe misy antony matoa velominao, fa inona ary le antony? Dia zao nomen'Andriamanitra anahy le izy androany hoe famonjepanahy le izy. Mety misy olona ho atokantranonao, mety misy olona miara-miasa aminao, mety misy olona miara-manompo aminao, mety hoe tsy fantatro, mety hoe olona iray no andrasan'Andriamanitra ho voavonjy amin'ny lalanao, fa raha mbola tsy mijoro ianao tsy afaka ny ho voavonjy io olona io. Dia izay le hoe hevery ny fiantsonanareo, isan'andro ve ianao mitady an'izay ilainao amin'Andriamanitra fa tsy mamaly an'izay efa nataon'Andriamanitra, izay angatahana andrasan'Andriamanitra aminao. Mety famindrapo no angatahan'Andriamanitra, mety hiara ny tsirariny ianao eo amin'ny fiainana, fa zao miandrandra Andriamanitra, miandrandra io olona io, famindrapo avy aminao, famelana avy aminao, mandefitra ny amin'ny tsirariny ianao, dia mety izay ny fanafahana ho an'ilay olona. Andao tsika amin'izao fotoana izao hiteny amin'i Jesosy hoe Jesosy inona no ilainao amiko, inona no mbola tokony hijoroako androany. Aoka tena hoe ho fitaovana mahasoa eo an-tananao androany. Aoka tsy hanao meomeo foana ako, fa aoka mba tena fisiko hisy tombony ho aminao. Tsangantsika dia andao hivavaka. Jesosy manolotra ny aminay manontolo indray izay ankehitriny. Jesosy miasa mahery ao anatinay, atanjao fatratra ny ao anatinay, ahaizanay mijoro ao amin'izay angatahanao, anome ilay toe-panaraka an'Andriamanitra, anome foana ny vokatry ny fanahy mba ho tonga famonjenany amin'ny hafa. Tsy hoe hitalao izay zavatra efa vitanao, izay zavatra efa tokony ho anay isan'andro izay, fa kosany tena hoe anao izay asainao atao ary tena ahasoanao amin'ny fotoana rehetra. Jesosy aoka tsy ho sarotra aminay ny amela ny hafa, aoka tsy ho sarotra aminay ny hamono vokatry ny fanahy amin'ny fotoana rehetra, aoka tsy ho sarotra aminay no anome an'ilay toe-panaraka an'Andriamanitra, satria mety izay ny andrasanao mba ahavonjy an'ilay olona anankiray izay. Misaotra betsaka Jesosy
dia rainay mandrakizay ny anaranao a amen. Tehakitsika andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Tsikika aleloha mafy tsara. Tonga sondray tsika tsiraray avy atao fanatren'Andriamanitra androany a. Minoa fa tanatin'ny fotoam-piankofana sy fotoam-piderana dia efa nanokatra ny fotsika isika tena iombona amin'Andriamanitra ao amin'ny fahamarinana ny tomikira rehetra. Amen. Amen. Mino ihany koa fa nampahery antsika ilay vavolombelona teo ireny sa ahoana? Mahery Andriamanitra. Izy no Andriamanitra ny fanasitranana, izy no Andriamanitra ny fanovà-piainana. Nanaitra ny tompo teo a, mila isika no mba mitondra zavatra ho an'Andriamanitra, fa tsy hoe miandro foana hoe inona indray ny zavatra afaka omen'Andriamanitra androany. Anio alina manokana antsika dia mbola miaraka mahalamenderta izay niran'Andriamanitra teto Madagasikara. Mety ho fiangonana sy manompon'Andriamanitra maro mety efa niona taminy, fa isika dia privilégié be satria nandritra ny sekolo maro sy Zomà hatrany amin'ny asa fanompoana tany Majanga dia afaka nisitraka ny fahasoavana izay nataon'Andriamanitra samihafa ao anatin'ny mpanompony sy ao anatin'ny zanany tsararay avy. Tena afaka andray zavatra ianao rehefa manokatra ny fonao hijery an'Andriamanitra sy hiainao an'Andriamanitra amin'ny alalan'izay mpanompo ampiteneniny. Amen. Kondrony arivotsika dia ampianatra eto indray izy ary resaka fanampiana ny olona ara-tolotsaina kanselinina ny tena hiantson'Andriamanitra azy sy tichinina na fampianarana. Mety misy fomba hafa koa afaka ampiasan'Andriamanitra osa zay aloha fantatro dia tiako ianao handray zavatra avy amin'Andriamanitra ao anatin'ny Halleluja. Tiako ianao handray zavatra. Mahafinaritra ny tompo e? Tiako ianao handray zavatra satria raha misokatra ny fonao ka voarainao izay tenenin'Andriamanitra dia voataha ianao. Aza vela ho tahaka ny diranao eto ialanao eto rehefa avy eo, fa tena omeo an' Jesosy tompo izay tokony hiova atao anatiko, izay tokony hitsiana dia ambarao amin'ny alalan'ny tenao mba tsy isan'izay miala maina amin'ity takarivo ity. Amen. Tompoko mankasitraka an'Andriamanitra izay ny aminao dia tonga sondray androany. Tsy vahiny ianao ny tena marina, fa ray fo aminay ray ankonana aminay mety hoe ataon'Andriamanitra samihafa ny toerana, fa tahaka ny tamin'ity dity zao dia ianao indray namangy anay hoe dia tenero izy Michael vonina indray zay hoe manjary teny amin'ny teny Anglisy hoe vonina hoe zay andray ny teny amin'ny fampiasan'Andriamanitra anao. Tonga soa tompoko. Tsika tiaka mafitsara ho an'i Jesosy dia andray ny mpanompon'Andriamanitra iroso amin'ny asa fanompoana. Nitsetra betsika. Salama tompoko. Mipetrika Nitsetra betsika. Fali be. Are you very excited? Metanetana ve ianao androany? Are you excited about the Word of God? Metanetana ve ianao ny amin'ny tenin'Andriamanitra? You see, the world, they don't have something like we have. Hitanao zao tontolo zao tsy manana zavatra mitovy amin'itsika. Because we have a guideline, the Word of God. Satria tsika manana torolalana dia ny tenin'Andriamanitra. And it makes it easier to live. Dia mampatonga antsika hoe mora kokoa ny miaina ao anatin'izany. I'm very excited about going home in 2 days' time. Za koa metanetana fa hiverina ny firenena misy any trano afaka 2 andro. Because my family miss me. Satria ny ankonako mba malahelo But I'm also very excited to be here as well. Fa metanetana foana hoe tonga eto androany. I think one of the things many people is struggling with Za mino hoe anisan'ny zavatra ohatrany hoe manahirana ny olona is to put word of God in practice. dia ny mametraka ny tenin'Andriamanitra ohatrany hoe ampiarina eo amin'ny fiainana andavanandro. Because what does it help you to have a lot of knowledge and a lot of wisdom
dia inona kay hoe manampy anao ve mifanananao fahalalana betsaka sy fahendrena betsaka but you are struggling to put it into practice in your life. fa nefa ianao sahirana mampiatra an'ilay izy eo amin'ny fiainanao. So many times at the Bible school, I said to people, rather know free scriptures and you apply it in your life, dia matetika aho amin'ny école biblika misy anay miteny amin'ny olona foana hoe tsaratsara kokoa ary ny mahafantatra tenin'Andriamanitra anankitelo nefa ampiarinao amin'ny fiainanao ilay izy. than you know 100 scriptures but you don't know how to apply it in your life. dia nefa mihoatra ny hoe mahafantatra tenin'Andriamanitra zato ianao nefa tsy hainao akory mampiatra azy eo amin'ny fiainanao. If people tell you, you are a child of God, raha ohatra zao hoe misy olona miteny anao ianao zanak'Andriamanitra and look like you, how you react, dia nefa jerenge fomba famalianao ny olona, it's easy to say, okay, I made a mistake. dia mora kely no miteny hoe azafady fa nanao fahadisoana. The word of God says, I should have reacted this way. hoe ny ten'Andriamanitra miteny hoe tokony ohatr'izao no namaliko anao. But the good thing about my God, fa ny zavatra mahafinaritra momba ny Andriamanitra dia zao, He's a merciful God. ny Andriamanitra mamindra fo izy, He's a gracious God. satria Andriamanitra maneho fahasoavana izy amin'ny fotoana rehetra. And He doesn't get angry very quickly. Tsy mora tezitra izy And He's rich in love. ary manan-karena fitiavana. So I'm thankful that I have a father like that. Za tena makasitraka hoe manana ray tahaka an'izany. I'm sorry if I offended you in any way. Miala tsiny raha ohatra hoe nizatra natohana anao akory mety hoe nataoko na niteneniko. As we said for each other on Wednesday, tahaka nitenentsika tamin'ny sekoly tamin'ny larobia teo. next time I'll stop and think. hoe amin'ny manaraka hijanona dia isaina tsara aloha. And through that I can grow and I can act differently. Dia ao anatin'izay afaka mitombo dia amin'izay rehefa mamaly dia amin'ny fomba hafa ny amaliko avy eo. And through that mistake, you can actually gain somebody for the kingdom of God. Dia indraindray na ao anatin'ny fahadisoana raha indraindray raha miankina amin'Andriamanitra ianao dia afaka mahazo olona ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. But the moment you make a mistake and you try to justify it, fa amin'ny fotoana anankiray ianao manao fahadisoana dia miezaka ianao manamary tena, that's when you will drive away people from the church. dia izay amin'izay fotoan'izay ianao hanomboka handroaka ny olona hivoaka tsikelikely ao anatin'ny fiangonana. You understand what I'm trying to say? Azonao ve ny zavatra tiako tenenina? Because we all make mistakes in the world and in the church. We make mistakes. Satria na eo amin'izao tontolo izao tsika na ao anatin'ny fiangonana indraindray manao adisoana. Today's word is about introspection. Ny tenin'Andriamanitra androany loha hevitra ho jerekena androany dia hoe jery todika. And I call it the road to victory. Dia atsoky ilay izy hoe lalana makany amin'ny fandresena. Because you remember when Paul said in 2 Timothy 4, yes, I'm going home now. Hitanao ao amin'ny Timoty voalohany toko faefatra Paul miteny hoe netanetana be izy hoe zaho andeha hody. I've run this race. Nefa niazakazaka ny fiazakazahako and I ended strong. Dia namarana matanjaka. Now I'm going to get my crown. Dia izy hoe zao andeha haka ny satroboninahitro. And family, Riankonana, we want Jesus one day to come on the clouds and say, there's Brother Zaud, come and get him, he's coming with me. Hitanao tsy mamapentana tananao ve tsika rehetra maniry an'izany hoe ndray andro Jesosy rehefa tonga eny amin'ny raolanitra dia hoe rahalajao ianao avy andao andeha. But church, there's something we should do from our side. Fa fiangonana misy zavatra tokony ataontsika afaty amintsika. God says from his side, he will never leave you nor forsake you. Hitanao ten'Andriamanitra miteny Andriamanitra ny tenanao hoe tsy andao anao na afoy anao na oviana izy. But in Colossians 1 he says, after you have received Christ in you, Colossians 1:27, amin'ny Kolosiana voalohany toko fa 7:20 miresaka hoe rehefa avy nandray an Jesosy Kristy ianao ao anatinao, you should be rooted in him, dia tokony hamaka tsara ao aminy, not letting go of him. fa tsy hoe avototra ao izy. So it's not him leaving us, it's us leaving him. Fa hoe tsy hoe izy monina ao anatin'isika fa isika mila monina ao aminy. Today I've got 12 questions I want you to ask every day of your life, if you allow it. Hitanao misy fanontaniana 12 tiako soratanao dia apetraka ao ilay izy isan'andro eo amin'ny fiainanao raha avelanao moa. All these questions is coming from the Bible.
hitanao reto fanontaniana rehetra reto avy ao anaty baiboly. So I want to say the word I used, introspection. Dia hitanao le teny voalohany nampiasaiko teo le loha hevitra teo hoe jery todika. If you go and look in the Cambridge dictionary, raha ohatra hoe jerenao amin'ny dictionnaire Cambridge le izy, it says examination of and attention to our own ideas, dia hitanao ohatrany hoe mijery manokana ianao sy misaintsaina hoe inona le hevitrao manokana, our own thoughts, ny fisainanao manokana, our own feelings. ny fahatsapanao manokana. So we examine our actions and motives. Dia mila zahanao toetra zany ny zavatra ataonao sy ny zavatra manosika anao anao zavatra. So every day you reflect back in your own life. Dia hitanao isan'andro ianao mila manao jery todika ny amin'ny fiainanao manokana. And I want to read the first scripture. It's James 1 verses 19 to 22. Dia vakiko ny ten'Andriamanitra voalohany ao amin'ny Jakoba, James 1 verses 19 to 22. dia ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoa amby roapolo. Jakoba toko voalohany ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoa amby roapolo. And we start with this scripture just to say, what is the reflection all about? Dia matotsika manomboka amin'ity ten'Andriamanitra ity dia tiatsika ho fantatra hoe inona zany antsoina hoe manao jery todika zany. It's all about what Jesus is explaining to us here. Verses 19. Azavain'i Jesosy amintsika izy eo amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo amin'ilay Jakoba toko voalohany. My dear brothers and sisters, take note of this. Fantatrareo zany raha lasa anabavy malalako. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Kanefa aoka ny olona rehetra aladiainao ho malay miteny ho malay koa tezitra. Why? Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Fa maninona? Satria ny fahatezeran'ny olona tsy ahefana izay marina eo mason'Andriamanitra. Therefore, get rid of all moral filth and evil that is so prevalent, and humbly accepted the word planted in you, which can save you. Koa arioa ny fahotana sy ny lolobo rehetra, arakeo amin'ny fahalemem-panahy ny teny nambolena izay nahavonjy ny fanahinareo. And now the important one. Dia eto amin'izay ny tena manandanja. Do not sit here today and merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Ako ianao tsy hipetraka eto androany hoe ianao tsy hoe ako mpakatony teny anareo fa aza-piany fotsiny ihany ka mamitaka ny tena anareo. So church, the reason I'm excited about today fiangonana ny antony mampetana entanana androany dia zao is because this 12 questions satria reto fanontaniana 12 reto is going to help you to apply what God is saying here. Dia anampy anao apiatra ny zavatra tenenin'Andriamanitra eto. And before I go to question 1, I want us to go to also Joshua 1 verses 7 to 9. Dia alohan'ny anomboako an'ilay fanontaniana voalohany dia tiako tsika handeha ao amin'ny bokin'ny Josoa toko voalohany 7 to 9. ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahasivy. Because many times people tell me they struggle to meditate. Satria indraindray ny olona miteny aminahy foana hoe sahirana ry zareo misainsaina ny tenin'Andriamanitra. Help me to understand meditation, Mindert. Hoe ampianaro anahy ohatry ny ahoana ny tokony hatakarana kan'izany hoe misaintsaina izany. Meditation is thinking. Ny ohatry ny hoe misaintsaina dia ianao mieritreritra. Let your day go before you. Hoe avelao ny tontolo andronao ho tonga eo anoloanao. Like a video, you can reverse and stop and reverse and forward and stop. Ohatry ny hoe mijery video anankiray ianao dia afaka ataonao précédent kely dia atsaninao dia arosinao kely dia mijanona indray dia afaka averinao kely. So here God says to Joshua, be strong and very courageous. Eto Andriamanitra dia miteny amin'ny Josoa hoe koa mahireza sy matandatsara ianao. Listen to this word, be careful to obey all the law by the servant Moses gave you. Itandremanao anao niaraka ny lalana rehetra izay nanodimy Mosesy mpanomboko anao. Do not turn from it left or right, that you may be successful wherever you go. Aza miala na amin'ny ankavanana na amin'ny ankavia mba hambinina ianao amin'izay rehetra lehanao. Now family, Riankonana, if you listen to what he's saying here, raha inono tsara ny zavatra tenenina eto. He says if you are very careful, you will be, if you don't look too much to the left or too much to the right, you will be successful in everything you do. Izy hoe raha mitandrina tsara ianao tsy mijery ankaviana amin'ny ankavanana fa manaraka tsara n'izay zavatra nodin'Andriamanitra anao dia izy hoe ahomby ianao amin'ny zavatra rehetra. So it means we should think.
dia zany dia midika fa tokony isaina tsara tsika so that we can apply the word into situations. mba hahafahantsika mampiatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny toe-javatra andalovantsika. He says, keep this book of law always on your lips. Zao ny andiny fahavalo aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity. Meditate on it day and night. Fa saintsaino andro aman'alina. And listen to this so that you may be careful to do everything written in it. Mba hitandremanao anao araka izay rehetra voasoratra eo. Then you will be prosperous and successful. Ary amin'izany dia alavorary ny lalanao sady aminna. And many times people say, why don't God help me to be prosperous or not successful? Dia indraindray ny olona manontany tena hoe fa maninona kay Andriamanitra tsy manampy mba ho mbiazako sy mba ho ambinina. He blesses you, but he doesn't bless me. Fa maninona izy mitahanao nefa za tsy mba tahiny mihitsy. He forget about me. Tena adin'Andriamanitra ny momba. Maybe I'm not his child. Mety tsy zanany angamba. Maybe even God doesn't exist. Mety hoe tsy misy akory angamba zany Andriamanitra zany. But church, fiangonana. Yeah, he says, you should be careful applying the word of God in your life. Then you will be successful. Eto ny ten'Andriamanitra miteny ianao mila mitandrina araka izay voasoratra rehetra dia amin'izay fotoan'izay ianao vao mahomby sy ambinina. And if you are not careful, dia raha ohatra hoe tsy mitandrina ianao, it's not that God will throw you away. Zany akory tsy midika hoe ho arian'Andriamanitra ianao arinany amin'ny fako. But he says what you sow you will reap. Fa zao ny zavatra lazainy hoe ninona fafinao izay ihany ny jinjainao. So how can you sow bad seed but expect a good harvest? Ahoana kay ny eritreretanao hoe voan-javatra ratsy ny nafafinao nefa vokatra tsara ny antenainao. And church, this 12 questions today can really save your life in many aspects. Re fiangonana reto fanontaniana anankiroa amby folo reto mety hanavitra anao amin'ny fiainanao amin'ny toe-javatra maro. And now verses 9 he says, have I not commanded you, be strong and courageous? Tsy efa nandidy anao va koa mahireza sy matanjah. Do not be afraid. Aza matahotra. Do not be discouraged. Aza matahotra na mivadi-po. For the Lord your God will be wherever you go. Fa mombanao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. And that is the word coming with you. Dia izay le teny miara-mandeha aminao. Because the word is the one that's changing you and conforming you to God's will. Satria ny tenin'Andriamanitra no mamolavolanao hifanaraka amin'ny sitrapony ny fiainanao. Okay, here's the first question. Ity ny fanontaniana voalohany. You do this every evening before you go to sleep. Alohan'ny hatorinao isakariva dia ataonao zao apetraka ao amin'ny tenanao le fanontaniana. The first question you ask yourself, was I angry today? Fanontaniana voalohany apetraka ao amin'ny tenanao dia hoe tezitra ve za androany? Was I angry today? Fanontaniana voalohany dia hoe tezitra ve za androany? And I just want us to read Ephesians 4 verses 26. Dia tiako tsika maky ao amin'ny Efesiana toko fahefatra ny andininy fahaenina amby roapolo. Ephesians 4 verses 26. Efesiana toko fahefatra ny andininy fahaenina amby roapolo. He says, in your anger, do not sin. Hoy izy eo amin'ny fahatezeranareo aza manota. That's why you do it in the evening, because he says, do not let the sun go down when you are still angry. Dia izay mampatonga an'ilay izy hoe rehefa amin'ny riva ianao vao mametraka an'ilay fanontaniana satria ny tenin'Andriamanitra hoe aza avela tratra amin'ny masoandro miletika amin'ny fahatezeranao. Why? Fa maninona? Verses 27. Ny andininy fahafito amby roapolo. And do not give a devil a foothold. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly. So now you actually say to the devil, you can come. Dia hitanao raha tezitra zao ianao dia hozy izy ianao amin'ny devoly mandroso ianao. Come sleep with me tonight. Avia miaraka mipetraka amiko androany alina. You are welcome in my house. Tonga soa mihitsy ianao ato tranoko. And tomorrow when I wake up, Raha pisy mandraina rehefa mifo, you go with me. dia miaraka amiko indray ianao. Church, that is what he's trying to say to us. Ry fiangonana zanga ny tiany tenin'Andriamanitra lazaina amintsika eto e. Do not give the devil something to hold on to. Aza omena zavatra ny devoly afaka hiazonany ianao. That's why you have to be very honest with yourself, asking yourself, was I angry today? Zay mampatonga anao mila mitsotra amin'ny tenanao mametraka an'ilay fanontaniana hoe tezitra ve aho androany? You say, with who was I angry? Dia apetraka hoe
Inona tamin'izany tezitra. What made me angry? Inona ny zavatra natezitra? And now important. Zavatra anankiray manandanja. That's where the reflection comes in. Dia eo amin'izay le tonga le hoe jery todika. What was my part in it? Inona kay ny fandraisana anjarako tao anatin'izay? And please, church, family, Mamingava ry ankonana sy ny fiangonana. you should be very honest with yourself. Ianao tokony ho tsotra amin'ny tenanao. You cannot lie to yourself. Ianao nge tsy afaka mandangy amin'ny tenanao zany. You cannot lie to God. Tsy afaka mandangy amin'Andriamanitra ianao. That's why he says, don't be double-minded. Zay mampatonga ny tenan'Andriamanitra hoe tsy tokony rorosaintsika. Now, this is the time when, before you go to sleep, to be very, very honest with yourself and with God. Dia io ny fotoana anankiray mety ahafahanao tsotra amin'ny tenanao sy tsotra amin'Andriamanitra. Verses 31. Ny andininy faraka amin'ny telopolo. Get rid of all bitterness, Esory aminareo ny folentika rehetra. rage and anger, Fahavinirana sy ny fahatezerana. brawling and slander, Sy ny fitabatabana sy ny fiterenany ratsy. along with every form of malice. Ary ny lolopolo rehetra. So now to be very honest Zany hoe tsotra zany dia zao. is going to help you with that. Anampy anao le izy ao anatin'izay. Because we just read in James 1 verses 20, if you get angry, you cannot really please God. Satria vao mivakitsika tao amin'ny Jakoba toko voalohany teo hoe rehefa tezitra ianao dia tsy dia manao zavatra ankasitrahan'Andriamanitra. So to stop being angry, Dia hoe mijanona tezitra. this question, why did I get angry, is going to help you. Dia amin'izay io fanontaniana io manampy anao hoe fa maninona ianao ny tezitra. And to ask yourself, what was my part in it, is going to help you. Dia fametrahanao fanontaniana amin'ny tenanao koa hoe inona ny anjaranao tao anatin'izay, inona ny fandraisana anjaranao tao anatin'ilay fahatezerana. And now you take your time. Dia eo ianao maka fotoana. You let the Holy Spirit also give his part from his side. Why and what happened, Meindert, and what could you have done differently? Dia avy eo amin'izay ianao afaka manampy anao fa ny masina ao anatin'izay hoe hitanao zao ny zavatra nitranga. Raha mba ohatra izao zao no namalianao an'iny olona iny mba nety kokoa. Question 2. Fanontaniana faharoa. Did I had self-pity today? Hoe ohatran'ny hoe nahony tena le mahony tena wait. Self-pity. Ohatran'ny hoe le olona le mampalahelo kely reny ianao. Ohatran'ny hoe misy situation anankiray dia ianao ohatran'ny hoe manana pitié ho an'ny tenanao foana. Is it the right word? That I had self-pity today, that I feel sorry for myself? Hoe ianao ve isaka mihetsika dia ohatran'ny hoe zah nge le olona tsetsetra, le mitsetra tena reny. Is it good? Yes, thank you. Tankitany. Do you have it? It's question 2. Zay le fanontaniana faharoa hoe nitsetra tena ve androany. Does everybody have it? Azontsika rehetra zay. Question 3. Fanontaniana fahatelo. Was I selfish today? Hoe tia tena ve androany. Very important question. Fanontaniana tena manandanja zany. You know, Philippians 2, he says that we should be one in mind and spirit and in love. Hitanao Filipiana toko faharoa ny teny hoe tokony iray amin'ny saina, amin'ny foa sy amin'ny fitiavana isika. We should not only look from our side, but look on other people's side. Fa tsy tokony hijery ny tenantsika manokana foana isika, fa tokony hijery ny hafa sy ny hafa ihany koa. So the question, was I selfish today? Dia fanontaniana dia hoe tia tena ve za androany. Why? Fa maninona? How? Tamin'ny fomba ahoana? How was I selfish? So answer that question to yourself. Hoe ohatrany ahoana nataoko tamin'izany fitiavan-teny izany dia ianao ihany mamaly fanontaniana amin'ny tenanao. And how can I fix it? Dia ohatrany ahoana ny fomba ataonao andravonana an'izay. How can I fix it? Ohatrany ahoana ny fomba ataonao andaminanao sy anamboaranao an'izay. And you will see when you are asking these questions to yourself that there's a kind of a pattern happening every day. Dia hitanao rehefa manao an'izany ianao dia isan'andro dia ohatrany hoe lasa fahazaranao amin'izay le izy avy eo. And can you see how this is going to help you to meditate on God's word? Dia hitanao afaka manampy anao zao zavatra zao mba hahafahanao misaintsaina ny tenin'Andriamanitra. Many times when I do something like that, God even gives me word in the situation. Dia hitanao indraindray rehefa manao zavatra ohatr'izany dia eo ihany Andriamanitra dia manome teny anahy
ho an'ilay toejavatra. And don't do it too late, because many times you still have to phone somebody to say, I'm so sorry, I was very selfish today, yeah, forgive me. Dia mba miangavy tsy ataonao alina be ilay izy hoe amin'ny 2 alina na amin'ny 12 latsaka ianao vao hanao an'ilay izy, satria indraindray ianao mbola mila miantso olona hoe tena mifona tamin'ny zavatra nataoko androany, fa ohatran'ny hoe tia tena be dia tena mifona tamin'ny zavatra nataoko. To have a discipline to finish with these questions is really life-changing. Ny fahananana fehezantena ny ametrahanao amin'ny fanontanianareo amin'ny tenanao dia hanova ny fiainanao. Question 4. Fanontaniana fahaefatra. Was I dishonest today? Hoe nanao zavatra tsy hampamarinana ve za androany? Was I insincere? Hoe tsy marina ve, tsy honnête tamin'ny olona anankiray? Did I cheat in any way today? Namitak'olona ve androany? Was I even fraudulent? Sa hoe nanao zavatra tsy hampamarinana ohatrany hoe nanao osika? Ephesians 4 verses 25. Efesiana 4:5-20. Ephesians 4:25, he says, therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we all are members of one body. Efesiana 4:5-20. Koa esorany lainga ka samia milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra, fa samy isan'ny momba ny tena ny namantsika avokoa isika. Question 5. Fanontaniana fahadimy. Tell me if I go too quickly. Raha ohatra hoe mandeha mafy loatra dia teneno hoe atsahary kely. Is it okay? Mety maharaka daholo tsika. Question 5. Fanontaniana fahadimy. Was I afraid today? Natahotra ve androany? This is an important question. Fanontaniana tena manan-danja ilay izy. Because if you start to write down, Satria rehefa manomboka manoratra ianao, maybe the list is increasing. dia mety hoe mitomby ihany ilay lista. Of what are you afraid of? Hoe inona ny zavatra atahoranao? But we know God says, do not be afraid. Nefa fantatritsika tsara nge ten'Andriamanitra hoe aza matahotra. But now if we know this is what we're afraid about, we can say, God, I want to end this day, help me. Dia hitanao raha fantatra hoe inona ilay zavatra nampatahotra anao dia afaka miteny amin'Andriamanitra ianao hoe tanao Andriamanitra tia marina an'ity tontolo andro ity fa mba hampio. If you are a person that's very afraid of many things, Raha ohatra ianao zao ilay karazan'olona matahotra an'ity karazan-javatra rehetra ity, you can go and watch a movie facing the giants. dia hitanao mety hoe lasa ianao mandeha mijery an'ilay film anankiray zay hoe miatrika ny le géant. But I want you to also speak the scripture, 2 Timothy 1 verses 7. Fa tiako koa tononao am-bavanao ny Timoty 2:7. So practically, you say, okay, I'm afraid of this. I don't want to be afraid of it anymore. Hitanao ohatrany hoe teneninao ilay izy hoe za zao matahotra an'izao fa za tsy te hijanona ao anatin'izay tahotra izay intsony. And your spirit, through the word of God, remind you about this scripture. Dia hitanao ny fanahy masina amin'ny alala ny ten'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina ampatsiahiviny anao ilay izy. And you say, Dia zao ny teneninao amin'ny for the tenanao. Spirit of God gave us, does not make us timid. But yes, Fa tsy nomeny fanahy an'Andriamanitra fanahosa isika, but gives us power, fa fanahy mahery love, fitiavana and self-discipline. sy fahonoana tena. My boy, Ruben, Le zanako lahy Ruben, he was very afraid of frogs. izy tena matahotra sobakaka So when he was still small, tamin'izy mbola kely. I said to him, Ruben, why are you afraid of frogs? Hoe fa maninona ianao Ruben matahotra sahona? So now he was reflecting. That is a question, what I'm afraid about. Dia eo izy zao mahita an'ilay hoe inona zany ny zavatra tahorako. And I realized my mother-in-law is very afraid of frogs. Dia hitanao ny rafozam-bavaka tena matahotra sahona be So mihitsy. he sees her reaction and think, this is danger. Dia hitanao hitan'ilay zanako ilay izy tamin'izany dia ohatrany hoe rehefa hitan'ilay izy rehefa hitan'ilay fomba fahitan'ilay bebeany an'ilay sahona dia hoe zavatra tokony atahorana zany ity. Now my wife is also afraid because her mother was afraid. Dia mivady koa matahotra satria mamany koa matahotra. Now it goes through the ages. Dia mandeha amin'ny génération rehetra ilay izy. And one day there was a frog. Dia ray andro zay nisy sahona. I said to him, Ruben, come here. Dia izy taminazy hoe Ruben, avianao He aty. says, no, Daddy. I Dia said, izy hoe dada.
Don't worry, Ruben, come here. Toy izy hoe aza matahotra Robaina aza manafa avy aty. This frog doesn't even have teeth. Toy izao hoe ty sahoany ty raha tsy nisy nify akory. It cannot bite you. Tsy afaka manaikitra anao akory le izy. It's maybe a little bit slippery, but it's really not dangerous. Mety hoe malamalama le izy fa tsy mampatahotra akory. So he was like touching it. Dia lasa izy nanomboka nikasika an'ilay izy moramora. And then a little bit more. Dia nanomboka nikasikasiany ihany. And then he took it. Dia niraisiny le izy. And church, today there's a frog in the house. We call Ruben, come. Dia hitanao amin'izao fotoana izao rehefa misy sahona ao an-trano dia atsony Robaina avianao aty sambory io. And you will grab it and you will throw it out of the house. Dia raisiny le izy dia avoakany any ivelan'ny trano. And that's why I say you have to face your fear. Dia izay mampatonga anahy miteny hoe mila atrehanao ny zavatra atahoranao. You have to face your giant. Mila atrehanao ny géant-nao. I don't think you will do the same thing with a lion. Za akory tsy mieritreritra hoe ataonao ohatr'izany koa ny liona. There's a different way of Misy fomba samihafa afaka hiatrehanao an'le izy. Okay, question 6. Fanontaniana fahaefatra. Very important question. Do I owe apologies for my behavior today? Dia fanontaniana fahaenina dia hoe za ve mila miala tsiny ny amin'ny toetrako. And now you're going back in the day. Dia lasa ianao miverina ny amin'ilay tontolo andro. When I was at the market and I was quickly. Dia tamin'izaho tany an-tsena rehefa maimaiky iny. Or when I wanted to get on the taxi. Na hoe te hiditra ao anaty taxi. And I see, there's 2-3 people that also want to go, but I go quickly and I go inside. Dia hitako hoe misy olona anankiroa na telo te hiditra koa fa tonga dia meko ny dekio dia lasa niditra. Maybe you can achieve a position or a seat on the taxi. Dia mety hoe nahazo toerana ianao tao anatin'ilay taxi. But is it worth it? Fa mendrika an'ilay izy ve? Do you know exactly what you're doing with yourself, even in the traffic? Ianao nge fantanao tsara mihitsy zavatra ataonao amin'ny tenanao na dia ao anaty embouteillage ary. Have you realized that when you are in a rush, the traffic goes very slowly? Hitanao rehefa maika ianao dia amin'izay vao tena mamay be ilay embotaka. Every time when I'm in a rush, the traffic goes extremely slowly, and then I get a little bit anxious. Dia hitanao rehefa manomboka ilay maika iny dia lasa ohatrany hoe misosa tena miramina be le fifamiovizana dia ohatrany hoe lasa miasa saina be. And then you go quickly and you go, I'm sorry, but you go quickly because you must get in time. Dia hitanao lasa ianao misisisika dia hoe mialatsiny raha fa za mila tonga andram-potoana. Question 7. Fanontaniana fahafito. It's different than 4. This one is saying, was I honest today? Hitanao samy hafa kely amin'ilay fahaefatra le izy hoe za ve honnête androany. Le anankiray hoe za ve malhonnête dia ny anankiray za ve honnête androany. Did I speak the truth today? Hoe niteny fahamarinana ve androany. Even to yourself. Na dia tamin'ny tenanao aza. And I know why God changed my sister's word for today. Dia hitanao fantatra hoe fa maninona Andriamanitra nanovan'ilay teny tokony hoentiny taty vololona androany. When she came home yesterday, hitanao rehefa tonga tao an-trano izy omaly. I saw her. Dia hitako izy. And I went to her, I said, sister, are you okay? Dia hozy izy hoe tsy za akory le ranabavy fa natonony le anao hoe ranabavy ao tsara ve ianao. She wasn't okay. Izy tsy okay mihitsy. Because there was trouble with her daughter in France and it's a burden. Dia satria nisy problema tamin'ny zanany vavy tany an-dafy dia lasa problema ho azy le izy. And she spoke the truth. Dia teny fahamarinana izy. She says, no, I'm not okay. Teny marina izy dia niteny tsy ao tsara. And last night we prayed. Dia omaly alina izay ny vavaka. And did you tell the church what happened? Dia niteny ianao amin'ny fiangonana ve inona ny zavatra nitranga. Can I? Afaka ve? Her daughter is supposed to get her salary, but it's late. Dia hitanao ny zanany vavy tokony nandray ny karamany fa tara le fandoavana karama. And now she has to pay many things from her side, but her salary is late. Dia izy nefa mila mandoa zavatra be deaibe ho anazy nefa tara le karama. But she spoke the truth. Fa izy niteny zavatra marina. And when we were reading the scripture and we were praying last night. Dia nanomboka namaky tenin'Andriamanitra izay dia nanomboka mivavaka omaly alina. And she said today, praise God, the people said they'll give her a check today or tomorrow. Dia hozy izy hoe deran'Andriamanitra tsika fa omen'ilay olona androany hono narapitso le chèque. Praise God. Dia rain'Andriamanitra. But she was honest. Fa izy teny zavatra marina. If you come to church
raha ohatra ianao tonga dia ampiangonana and somebody asks you, how are you? dia misy olona manontany anao zao hoe salama Don't ve say the anao same thing all the time. dia aza zatra fotsiny ianao miteny hoe ao tsara salama tsara mitovy foana amin'ny valim-panontanianao isaky ny anontaniana. Sometimes when we have to bury people, hitanao indraindray rehefa ohatra hoe mila mandevina olona isika I say, why this man committed suicide? ohatra hoe fa maninaka ty lehilahy tya namono tena But nobody knew he was depressed fa tsy nisy ny olona nafantatra hoe tratrany depression izy because we put on a smile satria hoentintsika miaraka amintsika iny foana nitsikitsiky and we say, Falibe. dia miteny foana tsika hoe faly be It's like they expect you to be happy all the time. satria ny olona miandrandranao foana hoe tokony ho faly foana ianao amin'ny fotoana rehetra. And church, I say today, it's a lie. dia fiangonana za miteny androany hoe lainga zany. We don't have to come here with slumber faces. za akory tsy miteny hoe tonga tena ohatrany hoe manao ohatrany tarehana zombie. But if you had a bad day, fa raha ohatra hoe tsy nafinaritra ny tontolo andronao it's not a sin to say, I had a bad day, so please pray for me. dia tsy fahotana akory no miteny tena tsy dia nafinaritra ny tontolo androko androany fa afaka mba mivavaka ho avy ianao Because I need some strength. satria mila mpatanjahana. And after the pray, dia ao aorianan'ilay vavaka thank you. dia hoe misaotra betsaka. And next week, amin'ny herinandro manaraka indray the person comes, he's very happy. dia tonga le olona metanetana be sady faly. Hey, so you remember last week when you prayed for me? dia hoe tadidinao ve tamin'ny herinandro mivavaka ho ahy ianao. My neighbor is now much better with me. dia le olona le mpiray vodirindrina amiko efa mba mahafinaritra izy miaraka amiko amin'izao. Thank you for giving me some wisdom and some advice. dia misaotra betsaka na amin'ny anatorohevitra sy fahendrena. That is how our life changes, but we have to speak the truth zany andro fomba afaka novana ny fiainantsika fa mila miteny zavatra marina aloha tsika. with ourselves as well. That's the question. dia mila marina tsika amin'ny tenantsika izay le fanontaniana hoe ny teny Question. fahamarinana ve androany. Question 8. fanontaniana fahavalo Was I hopeless today? hoe androany ve tsy nanana fanantenana Powerless. hoe tsy nanana hery anaovana zavatra. Many times when people lose a job or something happen in their life, they don't have money. dia matetika ny olona rehefa ohatra hoe very asa na tsy miasa tsony izy dia tsy manambola tsony izy They feel hopeless. dia lasa ohatrany hoe very fanantenana zany. We had a testimony there in Majanga. nisy fitsorana vavolombelona zay tany Mahajanga. One of the ladies listened the previous evening about these questions. dia nisy vehivavy anankiray zay nieno tsara le fanontaniana zay napetraka. And the next day, the neighbor came to her and said, do you have a cup of rice for me? dia marainan'iny nisy olona teo amin'ny manodidina anazy ary mpiray vodirindrina aminazy nanontany hoe manana vary ray kapoka ho anavy ianao. But it was her last cup of rice. fa iny vary ray kapoka farany nananany. So she gave it to her. dia nomeny an'le ramatoa le izy. And at that stage, she felt hopeless. dia avy eo amin'izay tsy naverin'le olona le vary nefa le olona le tantara mety tsy tadidiny kely fa le olona ohatrany hoe niteny hoe ho any amin'ny bazary dia vidiko any le vary dia solokiny ianao. dia nefa izy tsy nanana ninina tsony dia nanomboka ny asa saina amin'izay izy hoe tsy hinan-kanina zany izy sy ny zanany. And then she remembered the question. dia tadidiny tampoka le fanontaniana. And then the other neighbor came and say, I have extra rice, can I share it with you dia today? ozy izy le olona anankiray tao akaiky hoe za manana vary mihoatra fa afaka zaraiko aminao ve le izy androany. But it changed when she decided not to be hopeless or powerless. dia fa izy niova le izy satria ohatrany hoe nanapa-kevitra izy tsy hody very fanantenana. Because God gives us strength Satria in any Andriamanitra situation. afaka ny manome hery antsika Andriamanitra afaka mampahery antsika amin'ny fotoana rehetra. And that's why in Romans 8 he says we are more than conquerors. Zay mampatonga ny ten'Andriamanitra milaza amin'ny Romana 8:7 hoe manoatra noho ny mpandresy isika. Question 9. Fanontaniana fahasivy Did I experience joy today? hoe natsapa fifaliana ve androany. Going to ask it again. Did I experience joy today? hoe natsapa fifaliana ve androany. And that's the good thing. Zany nisy zavatra tsara. Tonight your soccer team can lose. Mety hoe androany alina mety resy mibarea ohatra. Your daughter might not make the team. Mety hoe ny zanako vavy tsy tafiditra ao anaty ekipa ohatra. Your wife maybe scratch the car. Mety hoe nikikisa mivadinao tamin'ny kapisily le tomobile. Now there's a lot of laughter here. Does it happen? Izy antratran'izany. But the good thing, tomorrow morning, fa zavatra mahatsara dia hoe rapitso maraina.
there's new joy. misy fifaliana vaovao indray. Doesn't matter what happened yesterday, tomorrow morning, there's new joy. Ten'Andriamanitra ny amin'ny salamo hoe amin'ny alina ozy izy ny fotoamaniana fahamaraina misy fifaliana vaovao indray. Amen. Amen. And church, it's important Ry fiangonana tena manandanja be to speak to yourself and tell yourself, hey, mind, listen to the word. Tomorrow there's new joy. dia hitanao hoe rehefa amin'ny alina ianao na mitomany ara dia tsara be mampatsiahany tenanao sy ny sainao hoe ry saina raha pitso maraina Andriamanitra nampanantena fifaliana vaovao indray. And we can remind each other, tell your wife, don't worry, tomorrow there's new joy. Dia afaka mampahery ny vadinao koa ianao miteny hoe raha pitso maraina misy fifaliana vaovao indray ho avy. And church, happiness Ry fiangonana izany fifaliana izany starts from the inside. manomboka ato anaty. Even if your situation is the same, you can decide to be happy. Na dia hoe tsy miova raha le zavatra andalovanao raha pitso fa ianao afaka manapa-kevitra no faly ny apitsony iny. Can we shout out joy? Afaka Joy. okay. Afaka mikika avetsika hoe fifaliana. 1, 2, 3. Viva! Amen. Joy. Fifaliana. Are you feeling joyful now? Matsapa hoe faly venao zao. Tehaka mafitsika ho an' Jesosy. Amen. Next question. Fanontaniana manaraka fanontaniana fahafolo. Did I help somebody today? Nanampy olona ve androany? Someone today? Nanampy olona ve androany? We Misy olona ve sometimes, nampianao androany? we sometimes think we have to preach the gospel to everybody every day. Tsika indraindray mieritreritra hoe mila mitory filazantsara amin'ny olona rehetra tsika isan'andro isan'andro. But sometimes just to help an old lady across the street. Fa indraindray manampy olona anankiray antitra andeha hipitan'ny arabe. Or carry somebody's bag. Na hoe lasa ianao raisinao ny enta mavesatry ny olona dia ampianao izy. Or fix somebody's hair. Na hoe amboarinao ny volon'ny olona anankiray. Not laughing like everybody else. Tsy hoe lasa ianao hoe tsy mety le zavatra ataon'le olona dia lasa ianao mome. So if the hair is not in place, Raha ohatra hoe tsy mipetraka tsara le volo you can help him. dia ampianao izy. The question is, are we there to support each other or to criticize each other? Ny fanontaniana dia zao hoe ao ve tsika hifanohana sa hifampitsikera? So did you help someone today? Ianao ve nanampy olona androany? Question 11. Fanontaniana fa 12. Was I courageous today? Hoe nanana fahasahiana ve za androany? Was I courageous today? Nanana fahasahiana ve za androany? And here I want to give an example, like say, did you do something different? Dia ny fanontaniana petrako indraindray ny ohatra laiko dia hoe nanao zavatra niavaka ve ianao androany? I want to tell a story about a psychologist, because I studied psychology. A psychologist, his name is Leo Buscalia. Misy satria nianatra psikolojia dia misy psikolojia anankiray zay misy ny anarany Limuscania. I think you will love him, Za mieritreritra ho tianao izy rehefa tantaraiko. because I've seen you like humor and you like something else. Satria hitako ianao hoe tia vazivazy sy tia zavatra hafa. You know, you will do something like this. He's a lecturer on a university there in America. Hitanao mpamaky ohatrany hoe mpanao lecture reny izy any Amerika dia ohatr' izao foana ny zavatra ataony isan'andro. You will go to a complete stranger Lasa izy eny an-dalana dia mandeha mahita olona tsy fatany mihitsy. and say, hi, how are you? Hoe manahoana ianao? The person says, do I know you? Izy le olona mba fantatro ve ianao? I say, I'm Leo Buscalia. Who are you? Dia za Limuscalia fa izy ianao. I'm Michael. Please don't go away. You are strange. Dia lasa ianao mandeha hoe aloha za andeha fa ohatry ny olona daladala koa ty. And the next day you will look for him. Dia ny apitso maraina iny dia daviny iray ny olona iny. And he see him. Dia hitany avy eo. He goes to him quickly. Dia lasa izy makany aminazy akakaingana. Say, hello, Michael. Hoe ahoana ry mainderta? How are you? Ahoana ianao? The person says, do I know you? Dia izy le olona hoe Yes, we met yesterday. gasa mahafantatra anao. Dia izy hoe niontsika omaly. And that man, he will go to other men, Dia lasa zay lehilahy zay mandeha any amin'ny lehilahy hafa indray. saying, good morning. Hoe ahoana ianao? Are you well? Ao tsara. And the person will say, don't come so close to me. Dia le olona mety hiteny hoe tena aza manantokantona izy mofy. You are very strange. Ohatrany hoe olona PD zany ianao fa olona adaladala nga. And he will do it the next day. Dia le pitsony iny averiny indray le izy. And the next day. Dia ny afaka pitsony iny. And later on,
the men will start to react a bit like, dia hitanao amin'izay a mamaly mo tsikelikely amin'izay le lehilahy dia manomboka ohatrany hoe mamihana tsikelikely. he will go into the elevator dia lasa indray izy a miditra ao anaty ascenseur and say, good morning, good morning. dia izy hoe manahoana daholo. Wouldn't it be nice if the elevator got stuck and we get to know each other? dia izy hoe tsy mahafinaritra ve raha mihitsika ty ascenseur ty dia mba mifakafantatra tsika. And the next floor, everybody's out. dia amin'ny étage manaraka lasa daholo le olona mivoaka There's a madman in the elevator. hoe misy olona dala atao anaty ascenseur. He does things like that. Zany ny zavatra ataony. One morning he wake up and he roll over his wife on the other side of the bed. dia indray marain'izay izy any fo dia batainy le vadiny dia nahodiny tany amin'le ilany anankiray. His wife says, what are you doing? dia izy hoe ao tsara ve anao zany. He says, I'm doing something different. dia izy hoe za manao zavatra hafa indray androany. She says, okay, but we should then change. Tomorrow you sleep that side and I'll sleep that dia side. izy hoe rapitso a ianao matory aty indray dia za mba matory aty amin'ny ilany. He says, it's good. dia izy hoe eny ary mety zany. And that same day he drove another route on the way to university. dia ny apitso maraina iny a lasa indray izy a lalana hafa indray ny alehany a andehanany makany amin'ny université. And somebody was asking me, why do you do things like that? dia misy olona manontany anao fa maninona anao manao zavatra ohatr' zany ka He izy. says, that change, that difference make me happy. dia izy hoe izay fahasamefan'izay a mahatonga anahy ho faly. And church, he wrote a book. dia ry fiangonana nanoratra boky izy And it changes people's life. Just do something different. hoe nanova fiainan'olona be diabe le izy hoe maova zavatra miavaka androany. If you are that person that always greet people like that, raha ohatra ianao karazan'le olona le hoe ry alavitra ry ianao manome dona kely start going a little bit closer dia manomboa manakaikikaiky kokoa and then a little bit closer. dia meny manakaiky any. And then later you can maybe hug. dia mety eo aoriana kelin'izay mety manome câlin ianao. Was I courageous today was the question. Zay ny fanontaniana hoe nanana fahasahiana ve za androany. Did I do something different? Nanao zavatra miavaka ve za androany. And church, ry fiangonana you can trust me in these questions. afaka matoky anahy ianao amin'ireo fanontaniana ireo. I started to do it beginning of this year. nanomboka nametraka an'ireo fanontaniana ireo tamin'ny tenako a nanomboka tamin'ny nanomboka ty taona ity. And I can already see when I want to get angry, dia hitako sady hoe raha ohatra za zao te ho tezitra amin'ny zavatra anankiray. I know tonight I'm going to have to reflect on that. dia raha alina mila mamaly kely momba an'izay. When I'm not angry anymore. dia tampotampoka eo manapa-kevitra aloha ranga za tsy tezitra. Because tonight it's me and me. satria raha alina sasa amin'izay ny resaka. And I have to give recognition to myself. dia mila manome rapport amin'ny tenako a raha alina. I have to report to Minder tonight. dia raha alina mila mireporte amin'ny makeul And then to God. sy amin'Andriamanitra. Question 12. fanontaniana faharoambe folo farany. What can I be grateful with? inona ka ny zavatra afaka ankasitrahako. inona ny zavatra afaka ankasitrahako. And I think here, church, za mieritreritra ry fiangonana we sometimes fail a lot. indraindray tsika tsy mahombiny amin'izay zavatra izay. Because we've got a list of things we want. satria manana listra lavabe tsika amin'ny zavatra tiatsika ilaitsika. We've got a list of things we want to still have. dia manana listra koa tsika amin'ny zavatra ohatrany hoe amin'ny manaraka mbola tiako hananana koa ty. Things we still want to achieve. zavatra tiatsika ho fitaina. We've got a big bucket list. manana listra mihitsy tsika ao anatina baoritra be anankiray. But sometimes we should just finish the evening fa indraindray tsika mila mamarina ny takariva thanking God makasitraka an'Andriamanitra for what you have. ny amin'ny zavatra efa hanananao. And even looking in the day, reflecting what was good. dia lasa ianao mijery hoe inona zavatra tsara nataonao tao anaty tolotolo andro a dia makasitraka ianao. And it's a good way to finish each day. dia anisan'ny fomba tsara zany a amarananao a ny tontolo andronao. Then you can say, I have done my best today. dia afaka miteny amin'ny tenanao ianao rehefa niezaka dia hoe efa nanao ny zavatra nety a sy tsara indrindra afaka nataoko androany. And you will feel the peace dia amin'izay fotoan'izay ianao anam-piadanana to go and rest. lasa ianao a manam-piadanana tsara ianao rehefa andeha atory. Because church, if there's a lot of things running in your head, satria ry fiangonana raha ohatra misy zavatra be diabe mandeha ao anatin'ny lohanao ao you cannot sleep in peace. tsy afaka matory am-piadanana ianao.
If you sleep with a burden, you will not sleep every single hour. Dia hitanao raha miara-matory amin'ny vesatra ianao, dia isaky ny adiny iray ianao mety taitra. You will be awake, worrying about things. Dia taitra foana ianao dia lasa manany amin'ny zavatra maro. I want you to finish the day after this question to say, I am strong. Tiako ianao amarina ny tontolo andronao rehefa vitanao daholo ny fahamarinan'ireo fanontanian'ireo dia hiteny amin'ny tenanao hoe matanjaka. I am a child of God. Zanak'Andriamanitra. It's important to say these things before you go to sleep, because if you say it when you go to sleep, you will wake up with that same attitude. Hitanao satria raha alohan'ny atory ianao miteny zavatra zany ohatra amin'ny tenanao dia rehefa mifoha ianao dia miaraka amin'izay fomba fisainan'izay koa ny foazanao avy eo. If you go to sleep with anger, you will wake up with bitterness. Raha ohatra ianao matory miaraka amin'ny fahatezerana dia raha pitso maraina ianao rehefa mifoha dia miaraka amin'ny fangidiana. But if you go to sleep in peace, fa raha lasa ianao matory ampiadanana, you will experience that joy and that grace in the morning. Dia faly ianao mandray an'le fifaliana sy le fahasoavana vaovao isa-maraina. It's even sometimes very good to speak to yourself in the mirror. Indraindray raha tsara kokoa no miresaka amin'ny tenanao eo amin'ny fitaratra. So try and exercise that. Dia izao ampiarina le izy. You should say to yourself before you go to sleep, I am the righteousness of God. Dia tokony afaka hiteny amin'ny tenanao ianao alohan'ny atory hoe zany fahamarinan'Andriamanitra. Why? Fa maninona? Because God says so. Satria izay ny lazain'Andriamanitra. You are the righteousness of God through Jesus Christ. Ianao ny fahamarinan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Let's go to Romans 3. Ataontsika hijery amin'ny Romanina 3. And we confirm it. Dia ho confirmentsika le izy. Romanina 3. Verses 22 and 23. Ny 2 sy ny 7. Romanina 3 ny 2 sy ny 7. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. Dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino. Who in the church here believe? Izy atao am-piangonana zao mino. Put up your hand if you believe in Jesus Christ. Raha ohatra hoe mino an Jesosy Kristy ianao dia ataovy ambony ny tananao. So do you agree you can say tonight before you go to sleep, I am the righteousness of God? Dia ianao ve mino hoe raha andeha atory ianao androany ny alina dia afaka hiteny amin'ny tenanao hoe zany fahamarinan'Andriamanitra. You can put down your hand, thank you. Afaka ampidininao ny tananao. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentile. For all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. 23 and 24. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, nefa marinina maimai-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. So family, our thoughts takes us away from the truth. Hitanao ry ankonana, no saintsika indraindray manakana antsika sy mitarika antsika analavitra amin'ny fahamarinana. And you can finish off dia afaka mamarana ianao by saying, I am proud of myself. hoe za dia faly any amin'ny tenako na mireharehany amin'ny tenako. Why can you say that? I'm proud of myself. Fa maninona ka ianao ny afaka hiteny hoe faly ianao ny amin'ny tenanao? Because of what you did here. Satria tamin'ny zavatra nataonao. None of us are perfect. Tsy misy olona lavoraro zany. But if you start to answer these questions to Fa raha ohatra hoe yourself, manomboka mametraka ireo fanontanian'ireo ianao amin'ny tenanao dia manomboka mamaly. to yourself and to God, Amin'ny tenanao sy amin'Andriamanitra. when you are finished, Dia rehefa vita le izy. you will be able to say, I'm proud of myself now. Dia rehefa vita le izy rehetra dia afaka miteny ianao hoe mireharehany amin'ny tenako zao. Faly any amin'ny tenako. And I'm happy with myself. Tena faly ny amin'ny tenako. You can say, I love myself. Dia afaka miteny ianao hoe tiako ny tenako. I love myself. Tena tiako ny tenako. And church, Ry fiangonana. many things happens in our life because we stop loving ourselves. Be dia be ny zavatra nitsahatra teo amin'ny fiainantsika satria tsika nitsahatra tsy tia ny tenantsika intsony. We struggle to forgive ourselves. Indraindray tsika sahirana mamela ny tenantsika. We struggle to accept ourselves. Sahirana tsika indraindray manaiky
ny mahizy atsika sy ny tenatsika. We struggle to live in peace with ourselves. Indraindray tsika sahirana sy miady mafy miaina mpiadanana miaraka amin'ny tenatsika. Because so many thoughts is going through your head. Satria be loatra le eritreritra mandalo ao anatin'ny lohanao. But if you reflect, Fa raha ohatra hoe manao jery todika ianao, the old is past, dia hoe efa lasa ny zavatra taloha, and the new day will come. dia misy andro vaovao indray hiposaka. And tomorrow, when you ask those questions again, you will see you are improving. Dia hitanao raha pitso maraina indray ianao rehefa mametraka an'ilay fanontaniana amin'ny tenanao rehefa tapitra an'ilay tontolo andro, dia ho hitanao hoe hivoatra tsikelikely ianao. So focus, before you go to sleep, focus on a positive new tomorrow. Dia alohan'ny natory ianao dia mila mieritreritra sy mifantoka amin'ny hoe ny apitso zavatra mahomby indray. To say tomorrow Hoe hiteny ianao hoe raha pitso maraina, is a good day. andro tsara, It's going to be my day. ho androko ny rapitso. I'm going to take it and make the best of it. Raisiko ilay izy dia ataoko azy tsara indrindra ao anatin'izay. But you finish it after you've done those questions. Fa rehefa vita ilay izy dia izay zavatra izay ataonao rehefa avy mametraka an'ilay fanontaniana amin'ny tenanao ianao. I want us to go to Lamentations 3. Tiako tsika andeha ao amin'ny fitoamaniana toko 7. Lamentations 3. Fitoamaniana toko 7. Verses 22 to 24. Dia ny 22 ka hatramin'ny 24. Now this is the way you finish your day. Ohatra izao fomba tokony hamarana anao ny tontolo andronao. And this is the way I want to finish tonight's teaching. Dia ohatra izao koa ny tiako hamaranana ny fampianarana androany hariva. Listen to the scripture. It's the second last scripture. We've got one more after this. Io ny tenin'Andriamanitra alohan'ny farany hovakintsika dia efa mbola misy anankiray ao aorianan'io. Because of Lord's great love, we are not consumed. Fa ny famindrapon'i Jehova no tsy mahalany rehetra antsika. For his compassion never fail. Fa tsy mitsahatra ny fiatrany. They are new every morning. Vaovao isa-maraina izany. Great is your faithfulness, Lord. Lehibe ny fahamarinanao Tompo. But listen to this. Ianao tsara nge. I say to myself, Tononoko amin'ny tenako ilay izy. the Lord is my portion. Jehova no anjarako. Therefore I will wait for him. Hoy ny fanahiko ka dia anatena azy aho. Can you understand why I'm saying you ask these questions to you, even loudly? Dia hitanao azonao ve hoe fa maninona mangataka aminao ametraka an'ireo fanontanian'ireo amin'ny tenanao dia na afaka ataonao mafy ary ilay izy rehefa mametraka fanontaniana. Because if you're finished, Satria rehefa vita ilay izy, you look yourself in the mirror and you say, dia jerenao amin'ny fitaratra ny tenanao dia izao ny teneninao hoe the Lord is my portion. Jehova no anjarako ny fanahiko. There I will wait for him. Ka dia anatena azy aho. I will wait for him to help me to make changes in my life. Hoe iandry an'Andriamanitra ianao hitondra fiovana eo amin'ny fiainanao. I wait for him that he can help me so that I'm not angry tomorrow. Dia miandry anazy ianao mba hampatonga anao hoe tsy ho tezitra ianao rapitso. I wait for him so that he will help me that I will not have self-pity tomorrow. Dia iandry anazy ianao mba tsy hanananao fitsitretrahana tena rapitso. I wait for him so that he can help me so that I'm honest tomorrow. Dia miandry anazy ianao mba hampatonga anao hanao zavatra marina sy teny zavatra marina And rapitso. courageous and grateful. Makasitraka sy manana fahasahiana. Amen. Amen. The last scripture for tonight is Psalm 30. Ny ten'Andriamanitra farany ho an'ity alina ity dia Salamo toko 70. Psalm 30, Salamo toko 70. verses 5 to 6. Tena andininy 5 sy 9. This is good news for us. Vaovao mafalo atsika ity. For his anger lasts only a moment, Fa indray mipimasiany ny fahatezerany. but his favor lasts a lifetime. Nefa mandritry ny andro iainana kosa ny fankasitrahany. Church, isn't it a wonderful, great way to end your day? Tsy zavatra ohatrany hoe mahafinaritra be ve zany hoe amarana tontolo andro ianao dia ohatr'izany ny amarana anao tontolo andronao. Maybe I did bad things today.
mety hoe ny zavatra ratsy nge nitranga taminao androany. Church, you say, sorry, Lord. Fa miteny ianao hoe Please forgive me, Lord. miala tsiny a tompo a mamindra fo amiko mamela ny eloko And it's done. dia vita le izy. And then you say to yourself, Dia aveo ianao miteny amin'ny tenanao, thank you, but Lord, your anger lasts one moment. dia miteny ianao hoe tompo makasitraka satria indray mpimaso fotsiny a faharetan'le fahatezeranao. And your favor lasts a lifetime. Nefa ny famindram-ponao a sy mifankasitrahana maharitra amin'ny andro iainanao rehetra. Weeping may stay for the night, Amin'ny hariva dia misy ny fotoamanina, but rejoicing comes in the morning. tonga hiaviana milokal fa noho ny maraina kosa dia misy ny fifalinana ny fiobiana. Family, I want Rankonana. you to understand something. Tikanao hatakatra zavatra anankiray. I believe we should cry. Za mino hoe randrayntsika mila mitomany. I believe men should cry. Za koa mino hoe ny lehilahy tokony hitomany. I cry